Ihany koa moa no mitondra antsika iampita eo amin'ny vaovao ara-tsosialy fianakaviana sahirana miisa 50 avy eo amin'ny Fokontany Andrefanambojanahary no nitolorana andiana mpianatra avy eo amin'ny INSCAE fanomezana io tolakandro io. Isany nanosika ireo mpianatra moa ny fahatsapana fa ny alalina ny fahasahiranana eo amin'ireo sokajim-piarahamonina vokatry ny zava-misy. Lovara Manantso sy Christiana Kotondramanga. Fianakaviana sahirana miisa 50 avy amin'ny Fokontany Andrefanambojanahary no notoloran'ny groupe fanomezana izay ahitana mpianatra miisa 10 menada manovo ny fampianarana ambony eo amin'ny INSCAE kilasy faharoa amin'ny fampianarana administration et comptabilité. Fahatsapana aloha voalohany indrindra hoe mila ny fanampina ny fiarahamonina satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao efa fantatra hoe tena sahirana ny olona moa koa ampin'ny tany ampianarana zany nanosika tamin'ny alalan'ilay hoe comportement du manager dia izay no tonga mianana izy. Nisy ny fepetra manokana nahafahan'ireo mpianatra ny safidy ireo nahazo fanomezana vokatry ny fiarah-miasa amin'ny Fokontany Andrefanambojanahary moa izay. Faly ny tenanay noho ny fahatsapan'ny tanora indrindra fa ianareo amin'ny INSCAE nahatsapa ny asa soa sy ny sosialy izay ataonareo dia izay no mahatonga anay faly izay afaly le vahoaka nentinay teto fa ny sahirana aloha dia maro maro dia maro ny sahirana fa ianareo no misafidy angeny moa dia ifaliana be dia notolorana vary savony labozia ary sira ireo fianakaviana sahirana ireo ety amin'ny Fokontany Andrefanambojanahary.